Taranja Tsipkanety be niditra teo amin'ny dingana fahaefatra na ny etape fahaefatra ny mini masters izay karakarain'ny fikambanana Bemiray pétanque izay avetsy ambodin'ny sotry. Tanterahana ny zoma teo ity faninanana ity tetsy amin'ny kianja Padoky Mahamasina. Etape roa sisa dia ho fantatra avokoa ireo ekipa 27 hiatrika ny grande finale ataony iraika amby roapolo sy ireo amby roapolo desambra ao avy zao amin'ilay fifaninanana Tsipkanety be karakarain'ny Bemiray pétanque nampitondraina ny anarana mini masters triplete boss. Tsy mitsahatra ny mitombo ny isan'ny mpandray anjara amin'ity fifaninanana ity isaky ny etape atao. Raha 70 tokoa mantsy no tonga namaly ny antso mpikarakara teo amin'ny etape fatelo dia nahatratra 470 zany ny zoma teo tetsy amin'ny Padoky Mahamasina nandritra ny etape faefatra. Ekipan'ny Zakabe Adrien Hery avy any Antsirabe moa no vosotra tompondaka tamin'ity etape faefatra ity rehefa nandresy tamin'ny isa 13 ny ekipan'ny isan'ny Serge Onja Nana. Teo amin'ny manasadalana kosa indray dia ny ekipan'ny Jean-Jacques Lesabotsy Hery no resindry Zakabe. Ny ekipan'ny isan'ny Tsir Bonde Dadi kosa no laviny ny ekipan'ny Serge. Akoatray dia ireto kosa ireo ekipa efatra mameno ny ekipa ho valo tafita amin'ny grande finale tamin'ny etape faefatra ity. Ijoro Hery Imamy, eo ihany koa Zos Glou Ziquin, Roland Ndrem Ariando ary farany dia ny ekipa misy any Rija Avitra Ode. Manantena trano moa ny mpikarakara amin'ny fahatongavan'ny mpankafy Tsipkanety be ho tonga mavitrika amin'ny ambin'ny etape sisa atao amin'ity fifaninanana tsy manam-paharoa ity. Miditra amin'ny 4e etape tsika tsy mitsahatra mitombo ny sampanay anjara isaky ny etape androany satria ny 4e etape dia navita 44 participants 44 équipes dikan'izany niakatra ny temple aloha zany par rapport amin'ireo etape telo efa vita. Mbola entanina foana manentana foana zany zay satria etape roa sisa no atao amin'ny qualification dia manentana tsy mitsahatra manentana ireo lalao Tsipkanety be efa manomboka mafanafana ny lalao efa manakaiky ny grande finale tongavy anareo mandray antanana ny Bemiray. Marihana fa ny voalohan'ny volana desambra sy ny 20 desambra ho avy zao nanaovana ny etape fahadimy sy fahaenina farany amin'ity mini masters triplete boss karakarain'ny Bemiray pétanque ity mialohan'ny hanatanterahana ny grande finale.